politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Tsika rehetra zany efa mahita hoe fanambakana ity fanomezana zavatra tsisy fotony ity izay manimba ny toe-tsain'ny tanora hoe omeo zay. Fa itsika rehetra ve anao mpangataka professionnel? Zay hoe ny tena tanjony gasy zany antsoina hoe inona ny carrière envisagée? Tenao inona ianao rehefa lehibe? Anao mpangataka matianina tompoko. Misy zavatra kely dia atolory an'izao hoe meo an'izao hoe aiza moa le olona niezaka tsony. Reo mponina marobe misy atao amintsika reo zany dia hareny reo. Fa harena tsy maintsy miaradia. Zay no mahatonga amin'ny teny hoe miaradia aloha vao mandresy, fa tsy mandresy vao miaradia. Dia raha tiantsika hiaradia reo dia tsy maintsy misy fanabeazana ara-politika, tsy maintsy arahana. Iraisan'ny olona rehetra tena miteny an'izay mihitsy hoe raha mahatsapa an'izay zany antoko politika rehetra hoe andao nga tsy ambakaina intsony le vahoaka, fa andao tena atao vahoaka mpamokatra reo, anampy ny firenena, dia mitovy ny tadiny gagantsika, dia andao hiaraka. Tsy misy safidy antoko ity fa zay ny tena hoe mpanao politika rehetra mahatsiaro an'izay dia andao hiaraka. Fa raha mbola mieritreritra reo vahoaka reo andao ampiana foana, andao reo ambakaina foana, andao reo ampanaovina fetana ao anaty fahoriana, dia tsy possible. Tsy azo heverina. Tsy azo heverina zany. Les cyclones arrivaient encore à frapper Madagascar et aussi demander encore de plus en plus aussi le soutien continuel et dans le futur, n'est-ce pas, de partenaires, principalement le Japon qui est ici, pour que nous puissions poursuivre, n'est-ce pas, cette bonne collaboration que nous avons initiée à travers le projet Sorevé pour le compte de Madagascar. Nanady ady manokana ny resaka fifindramonina taorinan'ny fandalovan'ny rivo-doza Batsaraisemina aty izay nandripaka ny faritra Atsimo-Atsinanan'i Madagasikara iny ny Organisation Internationale pour la Migration OIM sy ny BNGRC tamin'ny alalan'ny Displacement Tracking Matrix na DTM izay tafiditra indrindra tao anatin'ny tetikasa SOREB, soutien relèvement précoce toanan'ny gouvernement tany Japon. Faritra telo no nanatanterahana izany dia Atsimo-Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany. Raha vao miteny OIM dia ny zavatra ao an-tsena avy hatrany dia resaka fifindramonina amin'ny natiorana anankiray. Zay ny tena asa sahandry zareo reo. Goavana mahatonga ny fifindramonina eto Madagasikara ny resaka toetrandro, takaitra navelan'ny rivo-doza ahitany anoanana. Hoy ny tale generalin'ny BNGRC, ny général Elak Olivier Andriakaja. Fa mahatonga ny olona mifindramonina dia no io resaka problème, io resaka lefa voalaza teo, io resaka toetrandro, io resaka tsy de tiako loatra manko mampiasa an'ilay voajanahary fa hoe misy ny anoanana dia mifindra toerana le olona, misy ny cyclone dia mifindra toerana le olona. Andraikitra voalohany tanteran'ny Organisation Internationale pour la Migration OIM ny mijery manokana ny mahatonga izany. Raha ny tao amin'ny faritra Vatovavy manokana dia tafakatra hatramin'ny 320 isanjato ny taham-pifindramonina, 420 isanjato vao Atsimo andrefana ary 430 isanjato tao Fitovinany. Zany hoe zany raha iresaka tsika hoe manina ny ambilobe no tsy nanaovana zay le lazay sefiny OIM teo, mbola hanao fangatahana kory zareo hijerena inona zava-misy marina any, misy fifindramonina ve tany. Maro ny mpiara-bolantoka eto Madagasikara misehatra ao anatin'izay hoe fanampiana ny olona rehefa misy fahavoazana. Manamora zany an'ilay fandrindrana zay atao, zay indrindra ny asan'ny BNGRC anankiray. Ny faharoa, ny ahafahana mamantatra manampy ny fanjakana koa hoe ny olona tatsy dia mifindra tatsy amin'ny toerana ohatran'izao. Satria raha vao mifindra izy, tsy eo eo izy dia mahita zavatra ho sakafoanina, zavatra hivelomana. Ka izay rehetrarehetra zay no natambatra. Bazy iaingana io bazy hoentintsika ho fanana ny fanjakana satria azadiny fa ny BNGRC dia ao anatin'ny gouvernement zay eo ambany fahefany ny ministère de l'intérieur dia iny no ahafahantsika bazy anankiray ahafana manatsara any an'izay mety zavatra ho atao mikasika ny ireo olona izay mifindra-monina. Totosan'io tetsy amin'ny foibe BNGRC moa niatrikasa fampahafantarana ny valin'ny fanadihadiana DTM izay mikendry indrindra mba hahatonga atotan-kevitra donné marina momba ny fifindramonina, hanamora ny fandraisana fanapahan-kevitra hoety mikarakara ireny olona ireny. Atotan-kevitra iangana ahafahana manatsara ny zavatra atao mikasika ny olona mifindramonina izany ity
raha ny fanazavana. Ankoatra ny fanangonana tota-kevitra nataon'ny OIM dia anisan'ny fananganana tsena tao amin'ny faritra Manakara, Farafangana, Mananjara. Famelomana indray ny fidiram-bolan'ny mponina, indrindra ireo olona traboana sy sahirana. Tokony isy masotsivana apetraka zany amin'ny fametrahana an'ilay filohan'ity androm-pandrakana ity, satria hitantsika fa ka azo inona marimarina kokoa zany fa tsara toerana ny vehivavy zany eo anivon'ity androm-pandrakana ty raha ampitahana amin'ny lehilahy zany raha ohatra ka zay genre zay no sina resaka. Tsy fampiatsara velatseto isika, hoy ny antoko politika fiombonana, fiaraha-mahita ny zava-misy. Fa efa karazana famitavam-bahoaka sahady no nitotosain'ireo solombavambahoaka sasany, toy ireo tsy miankina miisa 520. Ny ao ambadiky ny fanambarana nataon'ireny député indépendant reny dia tsy mandehandeha ho azy, satria reny dia azo lazaina fa misy patron koa ao ambadiky ao zany. Azo lazaina zany fa namita-bahoaka ihany, satria azadino ange fa andro vitsy tahoria ny famoahany HCC an'ilay voka-pifidianana, mbola tsy niakadapa akory ireo solombavambahoaka indépendant dia efa nilaza fa hanohana ny fitondrana. Aorian'ny bureau permanent zareo, fananganana bureau permanent zay vao mba nanao fanambarana ohatra fa mbola tsy niakadapa akory izy dia efa nanao zay fanambarana. Dikan'izay zany mbola tsy niakadapa zareo dia efa nandaka nanova zany zay mifidy azy. Mbola betsaka, hoy ny fanazavan'ny sekretera jeneralin'ny atoko ity, Durlain Retonian, ny kajikajy politika hitranga eo araka izao manaraka izao. Dikan'izay zany misy tanana zay nanolotra zavatra zany tamin'ny filatsahako fidiana an'ireto solombavambahoaka indépendant reto, ary misy vava ihany koa zany zay mi-influencer an'ireto député reto zany ka mahatonga azy tereny mpanahy zany hanao fanambarana mialohan'ny niakarana amin'ilay lapa zany. Dia misy karazana adivarotra politika zany ao ambadika n'ilay fanendrena ilay antenimieram-pirenena, filohany antenimieram-pirenena zany. Zay zareo ao anatiny tsy manohana ny fitondrana zany no misy karazana lobby mandehandeha hoe izy no tokony ho hapetraka ao filohany zany androm-pandrakana izany. Anatra reny, isika vahoaka ihany koa anatra reny amin'ny afara zany afahantsika makalesona amin'ny fomba entintsika manateraka ny fifidianana zay ataontsika zany sy ny safidy apetratsika amin'ilay olona tiatsika zany tena hitondra ny etahitantsika eo anivon'ny androm-pandrakana toy ny Assemblée nationale. Resina nolonandro zareo Espaniola ny ekipa frantsay omaly teo amin'ny lalao manasa-dalan'ny Euro 2024. Nanokatra nisa ary zareo frantsay tamin'ny alalan'ny tolotra tsara dia tsara avy amin'ny Kylian Mbappé, izay nitsenain'ny Colomani tamin'ny lohany teo amin'ny minitra faha-9. Tsy niandrela nefa fa nosalahany amaly zany teo amin'ny minitra faha-20. Tsy nijanona hatreo ny salanisa fa mbola namomby baolina indray ry zareo Espaniola 3 minitra monja taorian'ny nahafatesan'ny baolina voalohany tamin'ny alalan'ny Doni Olmo. Io isy io no sarahan'ny rotota ary tapitra hatreo zany ny lalan'ny La Frantsa tamin'ity faninanana ity. Andrasana noho izany ny valy lalao manasa-dalana faharoa izay eo amin'ny Pays-Bas sy Angleterre anio, izay andeha mivantana amin'ny fahitalavitra televiziona malagasy amin'ny 10 alina. Tetsy ankilany tafiakatra amin'ny dingana famarana ihany koa ny ekipan'ny Lionel Messi raha naresin'ny Kanadianina tamin'ny 2-0 ho an'ny Coupe America. Baolina matin'ny Alvarez teo amin'ny minitra faha-12 ary nampian'ny Lionel Messi zany teo amin'ny minitra faha-20.